resaky Andriamatoa préfet de police tsika maly za koa mba naheno tahaka ny olona rehetra satria za mpanara vaovao de gaga sady talanjona satria everiko olona avy any amin'ny Îles Éparses izy io ka tsy mahafantatra ny zavatra misy eto Madagasikara. Ny antony tenenako an'izay dia hatramin'izay ka hatramin'izay sataona de misy fametrahana foana voninkazo eo amin'ny hôtel de ville ary tsy mbola nisy fanjakana niongana rehefa mametraka voninkazo eo. Fa ny azy zany de efa mahita fonga miongana izy ka za miangavy anazy rehefa ionganareo mba miongana ary tany hafa ary fa azy atao aty fa ohatrany tsy tatinay ny fofona onganareo aby rehefa amin'izay fotoana izay. Zany efa ny amin'izao fotoana izao koa Andriamatoa préfet de milaza aminao fa tsy maintsy ho tonga eo fa de efa momano ny chaîne sy ny rehetrarehetra ary sambory satria tsy maintsy tongotra eo ary fa ny commande voninkazo apetrako amin'ny toeran'io. Za ko mieritreritra fa ny tantaram-pirenena tsy hainao mihitsy ny anova ny tantaram-pirenena. Za mbola milaza aminao koa Andriamatoa préfet fa reo olona maty tsy nandatsaka ny rano tamin'ny toerana io de namerenana ny zanaka amapara zay nalefa tany Anosilava tamin'izay fotoana izay fa tsy hainao androany akory ny hoe anakana an'izany fa tsy arovana zany namon'ny ainy mba hanavotana ny mpiray-firenena aminy sy ny mpiara-mitolona aminy. Ka raha ohatra ianao ka hainao zavatra rehefa tonga président républicain indray ianao zao satria ianao mbola sous-préfet tsy fantatra ny sous-préfet ianao rehefa tonga président de foano ny daty ny 13 mai tsisy intsony ary miangavy ianao manao d'une façon rétroactive lasa ndray ianao zany foazo ny olona fa maty hatramin'izay zany de aza mametraka voninkazo fa reto ny olona maty fa mitsangana ka izy amin'izay fotoana izay de tsy ametraka voninkazo tsony zay fa reo olona namaritiora nandatsaka ny ain'ireo dia tsy maintsy hotsarovana ampanajana sy ampanetretena tahaka ny olona hoe manana ny lantsany sy ny heriny eto amin'ny tany firenena. Miteny koa ianao fa hoe ny tolom-bahoaka no mahatonga ny firenena tsy ho tafavoaka de za mamaly anao hoe ny fomba ataonareo tahaka an'izao manam-pahafatana tahaka an'izao no mahatonga ny firenena mety tsy mandroso mihitsy fa tsy ny vahoaka koa ny amenao tsiny rehefa tsy mandroso firenena fa inareo mpitondra mampitondra ny vahoaka hoe tahaka an'izao tsy mitafita mihitsy ka noho izany amboary tsara ny toetranareo ovaina reny ianao tsy mahatsiaro tena mihitsy fa hoe mbola eto atoerana le Ban Ki-moon manome lesona hoe ataovy tsara fanekena sy fanajana ny demokrasia aza manabe sandry ianareo azy zao no vahoaka ianao mbola tsy lasa akory izy de efa manao sady zany ianao amin'izao fotoana izao de hoy za hoe Andriamanitro mba lehilahy avy izy ty préfet vaovao ty ka za manao aminao tohizo fa tsara ny toetranao saotra tompoko.